Nandritry ny enitaona no nanaovan'ny Irina sy ny fianakaviany asa fitadiavana amin'ny alalan'ny fivarotana lasopy amoron-dalana. Nazahoana le expérience aloha zany hoe niakatra avy any ambanivohitra aloha dia niasa taman'olona. Dia somary ohatran'ny hoe nanao hoe installation-kerina lasopy fotsiny aloha tamin'izany vanim-potoana zany, mbola tsisy reny silamanga, reny taolamenany reny, ohatran'ny hoe ovy dia karaoty dia tongotr'omby sy reny matavitavy reny ambony fotsiny. Fa rehefa taty aorindrina dia zay vao nanana ohatran'ny hoe nanitakita-kevitra kely hoe aleo asiana silamangany, aleo asiana sokrila na asiana taolamena le lasopy mba amin'ny tsiro. Zay zao amin'ny ndray dia efa mifona amin'ny ray sasany satria amin'ny efatra sasany tsy maintsy miala eto amin'ny maraina. Mafimafy ihany le asa aloha satria izy jerena hoe lasopy fa be pitsopitsony kely izy, be da be ny karazana mila atao anatin'ilay izy. Misy zao client tena efa isanandro tsy tapaka eo aminahy ao. Ohatra hoe dia hamonjy tsena maraina reny dia efa tsy misakafo intsony miala avy any an-trano ihany fa mamonjy lasopy. Dia indray raha misy fotoana tsy mivarotra kely dia efa mifirinana zareo fa taiza indray maly zay efa tsy misakafo intsony. Ho any anosy aho io noana dia matsiro koa le lasopy dia mihinana. Ny fiazonana ny lasopy hafana miainga avy ao atao madinika ka hatrany am-pivarotana no anisan'ny nampitsiro ny hevitra amin'ny fampiasana kalesa. Taloha zay vilany 45 kelikely kokoa ty no vombinina miala ty atao madinika makany Analakely. Vombiny io vilany sy anio. Ny toerana efa varotako zao petite vitesse dia teo amin'ny firaisana dia zao lasany be rivotra. Dia rehefa taty aorindrina zay mba nanitarana kely hoe alao asiana kalesa dia to dia afaka mitsofoka ao anatiny daholo amin'izay le entana rehetrarehetra mba mora ihany koa sady atosika fotsiny.